ampifaliana ry havana malala no azontsika miona toy izao indray iain'ny tenin'Andriamanitra mifampivavaka mifampihery andray efatra tsara avy amin'ny mofinaina mentopantsika koa ao aminareo izay voantso amin'i Jesosy Kristy malan'Andriamanitra sady voantso no masina ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Alasinainy 9 martsa 2022 manjinantsika aloha hevitra hoe mitarika ao amin'ny fandinihan-tenan'ny tompo andeha ry havana sidera sy akalaza ame voninahitrin'Andriamanitra isika. Ny lanitra mitoro voninahitrin'Andriamanitra ary ny apakapaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy teny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalahana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny nefa tsy rezy feony efa mivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny famolainany ary ny teniny dia miatra ny faran'izao rehetra izao. Tranolay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy. Ary ny masoandro dia tahaka ny papakabady mivoaka avy ao an-trano fandriany sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka miazakazaka amin'ny alehany izy. Any amin'ny faravodilanitra ny fiposahany ary ny alehany dia hatramin'ny farany koa ka tsy misy takona amin'ny hafanany. Amen. Anume
Vavaka isika Andriamanitro misaotra anao zay fa afaka miaino sy mandre ny teninao noho ny tombonandro pahasoavana nomenao anay mideranao zay mankalaza ny anaranao zay eny mame voninahitra ny anaranao masina fa Andriamanitra tsy tohinao amindrafo aminay ry mamelahany ilykay iasa mery aminay ny fananao masina amantarana ny sitraponao aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay nanaovanay ny vavakay amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny avana malala dio hitanao amin'ny filazantsara sorata Marka. Marka 2 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabaty Jesosy, ary ny mpianany dia nanotao saloham-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe indro nahoany ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata, fa hoy izy taminy tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraky ny anohanana izy mamin'izay nanaraka azy, fa nihitra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara mpisorona be izy ka nihinana mofo aseho izay mahadiso raha misy homana izany afa-tsy mpisorona ihany, ary omeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompo sabata aza ny zanak'olona. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ao aminao ny fiadarana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny mofinaina ho antsika anio ka norany antsika teo Marka 2:20-7:20 dia tantarana nitaza ny mpianatr' Jesosy saloham-bary tamin'ny sabata raha namakivaky ny tanimbary izy ireo sy ny nanin'ny fariseo azy ireo. Ny sabata natao mitondra fiainana. Ary hoy izy taminy ny sabata natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Hoy ny 7:20 Jesosy no miteny izany. Araka lalàna dia fady amin'ny andro sabatany mijinja, manosy vary, mikarakara sy mahandro sakafo. Nandika izany lalàna izany ny mpianatr' Jesosy eto. Nanome rary ny mpianatra nefa Jesosy satria nandray ohatra ny amin'ny Davida nihinana ny mofo aseho. Arak'izany amin'ny Jesosy rehefa mikendry fahavelomana sy fiainana no atao dia tsy mahameloka ny manao zavatra amin'ny andro sabata. Ny olona no mampiasa sabata mba hitondra fiainana. Noho izany ny zavatra rehetra izay mitondra fiainana sy fahavelomana ho an'ny olona no amboniny ny fanajana ny andro sabata. Ny sabata ny koa ry havana zao manambara an'i Jesosy, ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Ny 9:20 Jesosy Kristy araka ny nanendrehan'Andriamanitra azy dia ambony noho ny rafitra sy ny fandrenana ny sabata. Araka ny hevitriny hoe zanak'olona aza dia milaza ny fananan'i Jesosy fahefana hitsara izao rehetra izao. Noho izany raha mikendry famonjena ny fanafahana ary fitsaharana ho an'ny olona ny sabata, efa tonga nofo Jesosy mpamonjy, mpanafaka
ary fitsarana ho an'izay rehetra manatona azy. Jesosy Kristy sabata fitsarana. Ny tena fitsarana dia tsy ny fitandremana ny andro akory fa zao fanatonana an' Jesosy Kristy. Izany natonga an' Jesosy ny teny hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mafisatetana fa izaho amenareo fitsarana. Sainy zany rehefa raisy zany ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra ny mofinainany menao anay izay milaza ny amin'ny sabata izay natao hitondra fiainana ary koa manambara an' Jesosy Kristy. Tompo, vavaka aminao zay ho an'ny firenenay. Ny amin'izay tao amin'ny ezaka rehetra anarenana marina zany amin'ny fiainana, ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra sy hanovana ny toe-tsaina ho amin'ny tsara. Tompo, zitran'ireo marary, ampinono ireo manamanjo, ampareo ireo maritra sy sahirana sy ireo zokiolona, tsinjovo ireo trabona. Miasa ianao Jesosy amin'ny ady miseho lany etseroa ary ampahirezy izay amin'ny fiazakazahana isan'andro dia miarovanay ny vavakay dia ataonay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay nampianatranay koa ny vavaka manao hoe raha nay ao izay ny an-danitra ao masiny anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mihony an'io izay anona sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Rasa fotoana revina nitsotrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona foka ny fihavana sy ny fona mba fisaorana no entinareo manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fahedan'Andriamanitra sy mihoatry ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitra reo ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.